Miarahaba tompoko, akory ranandria, akory sa, mbola tsara, akory lie, vaovantsika androany, aza adino nefa ny manao j'aime sy miabone amin'ny chaîne-tsika, saotra tompoko. Miarahaba to, ufatafakatsika ny anday ny momba an'Inde Madagasikara, Fentso-Gasikara amin'ny tena anarana. Izy no mpanao kasety teo aloha, tao Mbrialy, heve, tao ny tena nahalalana azy. Rehefa lany solombavam-bahoaka tao ny pourtant fahatelo ny tenany, izay tamin'ny alalan'ny mahaliotena na indépendant, tena n'olona niteza na voafinana vaovao hoe Mouvement Gasikara ny tenany, izay maniry handrotsaka kandida amin'ny fifidianana rehetra tao eto Madagasikara. Manomboka izao ka amen'ny faritra sy ny fivondronana rehetra, nandefa antsoko izy ho an'ireo malagasy rehetra miritory sy jery aminy mba hiditra ao anatiny io voafonana naoriny io. Nambarany ihany fa izy no lalana fahatelo, andaka politika fahatelo manaraka ny fitondana sy ny mpanohatra. Araka ny fantatra dia handrotsaka kandida ny fidiana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ary zareo, izany hoe ity voafonana vaovao naoriny ty. Tsy mora nefa izany satria dia kandida telo efa fadabaroaka no efa natsika amin'ny kandida izay ho atolotry ity voafonana vaovao ity. Raha tsy ilazava-tsy Andriamatoa Marc Ravalomanana isika izay efa nitondra io toerana io fahiny ary efa filoham-pirenena ihany koa, izany hoe fadabaroaka sady manana tsaikefa. Nambarany Andriamatoa Gasikara moa dia vao eo andalana eo amin'ny fifantinana izay kandida ho alatsaka eto andrenivohitra izy sy ny ekipany, izay fantatra fa ho kandida afaka hifanihana tsara amin'ireo efa fantatra fa hilatsaka, efa fantatra fa hilatsaka, toy ny varadatsaka ho an'ireo hery politika izay manandanja eto Madagasikara no naheno izany. Ka io indrindra no hidirako amin'ny lohatenintsika hoe iza no matahotra ny Gasikara. Araka ny kajy tokoa mantsy dia Andriamatoa Ravalomanana no tombatombanana fa atanjaka eto andrenivohitra manoloana ny hery mara, izany hoe ny atokony fitondana. Indro anefa fa nipitotra avy any Gasikara sy ny ekipany raha koa dia sa hifaninana na amin'ireo hifaninana eto andrenivohitra na nimba nikatry teo amin'ny mpanohatra ity zava-baovao niseho ity, satria nahoana hoy nareo ireo fotsiny nilatsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka izy. Fihodinana voalohany dia efa lany sady tamin'ny salanisana zava-be sambany anefa izy tamin'ny tontolo politika ary nanaitra maro tokoa ny performance hitany na ny hazakazaka tsaikefa vitany tanaty fotoana fohy. Tombony ho azy arak'izany ma olom-baovao azy ny mbola madio ara-politika. Mpanohitra kosa dia efa maro no nitondra efa hain'olona teto Antananarivo ny zava-bitany, toy izany koa ny ao an-dapa. Ny olona toa aminy no ny tantana farany Antananarivo ka raha antsika mahita ny vokany, eo no mahatonga ny mpanohitra sy ny ao an-dapa atahotra ny Gasikara. Nanomboka izy nanao io fanambarana io dia efa nanomboka sady ny vingapingana sy ny trao eran'ny réseaux sociaux. Ohatra hoe Andriamatoa Ravalomanana no ambadiky Gasikara, fa aiza no anana ny volam-pianaovana propaganda na fampelezan-kevitra hiatsihana iretra tokoro vaventy ny tim sy ny mara izany. Fra ao ambadiky izao io mpanjara malaza io izay mamatry vola azy ankolata. Meplamintsaina eo an-dapa ihany alefa so toedra raha izao hatramin'izao zareo tsy manana olona atolotra afaka hifaninana amin'ny Andriamatoa Ravalomanana eto Antananarivo renivohitra. Raha ny olon'ny fivonana Gasikara no lany eto andrenivohitra mety be amin'ny fitondrana, na izany aza nefa dia menasy na vato mitatao eo an-doha amin'ny fitondrana ihany Andriamatoa Fentso-Gasikara. Hoy aho hoe iza ny tena matahotra ny Gasikara, ny ao an-dapa sa ny firaisan-kina, ny apiso mo anambarantsika indray ny ao ambadiky izao politika avoleta mamasitra indray ny vatom-panorona politika eto Madagasikara taona 2024 sotra tompoko. Aza adino ny manaraka te sy tapaka ny chaîne Nsika Dago News TV.